Manatitra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy avy hatrany indray aloha dia aroso atsika ny tokantrano any ny lohateny-baovao isan'ny songadina indray ao tanatin'izao fampahalalam-baovao any takariva ny talata fafolo ny volana septambra izao. Nakatra fitsarana androany ary ny filohany antoko monima Andriamatoa Monjarandefo voaroiroy tao anatin'ny rara fidirana ankeriny tao amin'ny ministerany angovo ny volana May lasa teo. Olona valo mianaka kosa no mainy kilan'ny afo teny Tanjombato alina. Miditra ao anatin'ny fafolo taona nisiny kosa ny hetsika angaredona ary isy ny hetsika izay tanterahana mifandraika amin'izany moa ny 2024 ka hatramin'ny 2024 ny volana septambra izao. Manasanao ary anaraka ny vaovao hatramin'ny farany ao anatin'ny vaovao samihafa avy hatrany ary no anokafantsika n'izao vaovao izao. Olona valo mianaka no indray maty mahay kilan'ny afo nandritra ny Haitrano izay nitranga omaly alina tao amin'ny trano iray teny Tanjombato Andafiatsimo. Teny antoerana mora avakarandriamanala sy mamy raha Samuel izay mitatitra ny anjenjiny baovao amintsika. Olona valo mianaka avy amin'ny fianakaviana 5 izay miara-mipetraka amin'ny trano iray no indray maty mahay kilan'ny afo tao amin'ny trano izy ireo teny Tanjombato Andafiatsimo omaly tokony tamin'ny 10 sasany alina. Ny telo tamin'ireo olona namony ireo no ankizy ary nisy tamin'izy ireo no mbola zaza vao 5 volana monja. Ankoatr'ireo dia nisy lehilahy lehibe 3 ary vehivavy 2. Ireo namony any dia saika nipetraka tany amin'ny ambony rihana avokoa raha toa ka avitra ny rendoza ny olona 3 hafa tany ambany rihana. Tsy voafaritra moa ny tena antony nahatonga ny loza hoy ny mpifanolo-bodirindrina fa afo mijoalajoala sy olona maitsoantso fonjeo no hitan'izy ireo. Zavatra nitranga tamin'ny alina ve ny antso fonjeo zany zareo tato dia le zanako tery ambony tery no tazana dia tonga zany dia ny afo be mijoalajoala no tazana teo. Fa le fihevin'ny afo zany tsy fantatrako le olona tao zany maty daholo dia tsy fantatra tsony hoe ahoana le any. Fa raha fahafantaran'ny olona zany dia ohatrany hoe nisy manidy le ety avelany le varavara tohatra. Raha ny fitantarana anatrimaso hafa dia maro tamin'ireo namony any sepotry ny afo ka nitarika tamin'ny famazan'ny vatan'izy ireo manontolo. Atao ihany koa ny laza fa niezaky nivoaka ny toerana ireo tao ambony rihana saingy nisy nanidy avy aty ivelany ny varavarana tokana fidirana teo amin'ny totohatra miakatra tany ambony rihana. Anidina teny an-toerana anankirin'ny fianakaviana no tompahoriana moa ny fikambanan'ny fanasina ho fampandrosoana Tsimon-drano izay tariana Andriamatoa Arjaona Randriamalala. Ty amin'ny faritra ety Tanjombato zao dia tena malahelo ary tena malahelo tokoa ny ato amin'ny fikambanana fanasina ho fampandrosoana ny Tsimon-drano satria dia nidona-pahoriana tanteraka isika ety Tsimon-drano amin'izao fotoana izao noho ny fahalasan'ireo namana, havana, zoky, zanaka, ray aman-dreny vokatry ny Haitrano moa nazo an'izy ireo ka dia tonga izahay mba mitondra ny voatsirambin'ny tanana ho fanampiana amin'izao voana goavana dia goavana mahazo ny mponina ety izao. Niezaka ny fanampina mon'ny afo moa ny mpifanolo-bodirindrina sy ny manodidina ary soa fa nanakaiky mpampondrano imbona ny trano ity ka voafehy ihany ny afo ka tsy afaka niampita tamin'ny trano hafa. Ny mpamonjy voany izay somary taraiky fahatongavana teny toerana raha ny fanazavana no namarana ny famonoana ny afo sy namoaka ireo razana izay efa kilan'ny afo tanteraka.